avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Tokony ala amin'ny foto-kevitra nijoroana teny an-kanja ny firosoana amin'ny fanavaozana ny firenena izay tarihany kolonily Randrianirina Mikael amin'izao fotoana ho ny fanio-kevitra samihafa. Mila governemanta maro toerana sika raha maniry handeha haingana sy hizotra anatin'izay fanavaozan'izay ho ny mpahay fiarahamonina sy mpamakafaka raharaham-pirenena. Magataka ny anarahana lalàna 720 tsipika ohatra 20 amin'ny fanendreny izay ho PDS eto Antananarivo renivohitra ny sendika autonome maraka ny fanambarana androany ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra izay misy mamoaka entana amin'ny alina ankehitriny ka mila jerena akaiky. Mitarainy ireo mpiasa amin'ny kariery eny Ambohijanaka noho ny ataona solombavam-bahoaka lany tamin'ny Irimary iray. Bodony ty solombavam-bahoaka ity ny kariera arkasainy homena teratany vahiny. Any Iran, naratra mafy nandritra ny fanafihan'ny États-Unis sy Israël ny guide suprême vaovao raha nitatitry ny sapa mpitsikolovana Israeliana ny any Cyprien reo. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalamba avaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasa no ihany koa anaraka ny any Cyprian'izay hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ity ala ity tsy tokony ala amin'ny foto-kevitra nijoroana teny an-kanja ny firosoana amin'ny fanavaozana ny firenena amin'izao fotoana izao izay tarihan'ny kolonely Randrianirina Mikael. Firenena izay miandry ny governemanta vaovao indray ankehitriny ary betsaka ny fanambarana sy fanio-kevitra etsero amin'izay mety hoendrika izay governemanta vaovao izay ka eto Andriatsilava. Vao nivoaka ny fanambarana ofisialy nandrava ny governemanta nanomboka avy hatrany ny kady sy ny fikononkononana amin'ny fananganana governemanta vaovao. Omaly nanambara ny filohany ny teny miram-pirenena fa tsy maintsy hirosoana ny fampetsoana fivoriana tsy ara-potoana iny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ahafahana ireo solombavam-bahoaka manolotra ny anaran'izay ho prime ministre araka ny voalazan'ny lalam-panorenana ao amin'ny 450. Ny vondrona parlementera maronisa eny amin'ny anteny miram-pirenena ny manendry izany ary tsy misy azo ahilika ireo ao anatin'izany vondrona izany. Eo anatrehan'izany dia nanamafy ny filohan'ny anteny miram-pirenena fa ireo mpanohitra tamin'ny fitondrana rajoelina teo aloha no maronisa ankehitriny. Ankilany nefa taoriny ny raharaha 20 septambra 2022 iny sy taoriny ny fianianana nataony ny filohan'ny fanavaozana Randrianirina Mikael dia tsy hitataratra intsony ny fironan'ny vahoaka ary tsy hitataratra teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza intsony izany satria potika tamin'ny fitondrana rajoelina no izy ireo natao fitaovana fotsiny ihany. Rehefa nipetraka ny fitondrana fanavaozana nivadika palitao nanaraka ny fitsiokin'ny rivotra politika ny ankamarony. Nivadika ary nilaza ihany koa fa vonona amin'ny fanavaozana ireo solombavam-bahoaka maronisa ny ray petsapetsa tamin'ny fitondrana rajoelina. Nivadika ary nilaza fa iova manaraka ny fitsiokin'ny rivotra ireo solombavam-bahoaka maronisa tsy nahavita ny asany tsy nisolo vava ny vahoaka ny fidy azy. Izy ireo izay nininikipy tsy namaly ny antsoavo ary tsy niaino ny fitarainan'ny vahoaka malagasy. Eo indrindra no misarika ny sainy be sy ny maro amin'izao fotoana satria raha izany tena hifanaraka amin'ny etaetam-bahoaka tokoa ve ny fanapahan-kevitra ho raisiny. Ankoatra ny eny amin'ny anteny miram-pirenena samy manana ny fomba fijeriny sy ny fepetra takiny amin'izay prime ministre vaovao eo ny rehetra. Samy milaza fa manana fomba fijery miabo anatsara ny fiainam-bahoaka sy hampandrosoana ny firenena ny tsirairay avy. Raha ny fomba fijerin'ireo tanora tokony olona manana fahaiza-manao, olona mahay miresaka, madio tanana, manaja ny fitantanana mangarahara, tsy voasaringotra tamina kolikoly sy ny maro hafa. Izahay tanora dia maniry nahita olona akaiky ny vahoaka sy mahatakatra ny zava-misy anan'ny tanora. Anisan'ny olona lehibe eto Madagasikara ny tsy fananana asa ho an'ny tanora, ny fahasarotan'ny fidirana amin'ny asa mendrika
ary ny filana fanatsarana ny kalitao fanabeazana. Ny fananganana gouvernement vaovao dia tsy tokony ho fanoloana olona fotsiny fa tokony ho fanovana fomba fiasa sy fomba fitantanana ary fomba fijery vaovao. Tokony gouvernement izay manome lanja ny mangarahara ny fahombiazana ary ny fandraisana andraikitra. Na inona fomba fijery na iza tokony andraikitra ipetraka eo, tsy tokony ala amin'ny foto-kevitra nijoroana teny akanja hoy izy ireo. Ny lalana izoran'ny firenena tarihan'ny filohan'ny fanavaozana. Zava-dehibe ny fanohanana ny filoham-panjakana hitondra antsika any amin'ny fanovana sy ny fanavaozana miangen'ny fotony. Zava-dehibe ihany koa nefa ny fananganana gouvernemanta vaovao afaka mamaly ny etaetan'ny takina teny akanja sy afaka hiatrika ny krizy ateraky ny ady ao Iran. Ametraka ao ambonin'ny fitiavan-tanindrazana ny tandrotsika ka tsy tokony ala amin'izay ny lalatsaina izorana amin'ny fanovana sy ny fanavaozana tarihan'ny filoham-panjakana. Tsy ny fanesorana ny zatsy na ny fanesorana ny zaroa voalaza pafirongony fotsiny ihany no ilaina sy hiadiana mafy amin'izao fotoana fa ny fametrahana ny tany-tandalana, ny ady amin'ny kolikoly, ny ady amin'ny tsy maty-manota nambotry firenena. Fa ny kevitra avokoa zany fa miandry sika ao anatin'izay. Gouvernemanta tsara fototra no sarotra rodana ho ny mpahay fiarahamonina sy ny syndikalista manoloana ny faharavany gouvernemanta Heritsalama Rajaonarivelo. Mila gouvernemanta maro toerana sika raha maniry andeha aingana, mila makalesona tamin'ny tsy fetezana teo aloha ihany koa ny rehetra raha ny fanohikevitra trany tamin'ity androan'ity. Rehefa mazava tsara amin'ny vahoaka ny masitsivana hisafidianana ireo minisitra ary ambara amin'ny fomba mangarahara ho hitam-bahoaka fa olona madio sy manana ny fahaizany ary azo itokisana izay ho tendrena ho prime ministre sy ministra mandrafitra ny gouvernemanta. Tsy hisy olo matetika tahaka ny tamin'ny andron'ny fitondrana teo aloha ny gouvernemanta amin'izao fanavaozana izao hoy ny mpahay fiarahamonina. Io fanapahan-kevitra samy rery tsy nisy fampahafantaran'io no lesona tamin'ny fanendrenana ny teo aloha hoy ny fanazavana. Hanka miteraka faneho-kevitra rehefa voatendry ilay olona. Tsy dia gaga loatra raha ohatra ka nisy an'iny faravan'ny gouvernement iny. Ny antony dia zao vao vita angely krisy dia ao anatina fisafotofotoana tanteraka le raharaha. Na ny fifantajan-kely mbola tsy mazava tsara, na fanapahan-kevitra raisina mbola tsy mazava tsara dia misafotofototra an'iny le izy ka antenaiko fa mety farafaratsy ny hena zany ny risque mety hovan'ny gouvernement tamin'ny manaraka eo fa dia hitantsika eo expérience ara-tantara zany resahako zany raha resaka fanendrena premier ministre raha eto Madagasikara zany aoriana na période na crise. Matoa nisy olona nitendrena dia nefa rehefa avy eo mialatsiny zany raha manao an'izay somary ataontsika misitona kely ny saintsika zany raha to misy olona nitendrena dia nefa rehefa voatra tsy mandeha amin'izay tokony ho izy le zavatra atao movy nipetraka tsara, nitovy tsara ve le tandodokanga tamin'le fiandohan'le izy, nitovy tsara ve le tandodokanga sa nodinitovy fotsiny le modinitovy tsy na amin'ny voalohany dia hoe mifanindro dia raikitra le izy. Ho sahirana ny firenena raha hisy olo gouvernemanta matetika sahalan'ny nataon'ny fitondrana Rajoelina. Ny fanoloana gouvernemanta matetika no isan'ny nampihisatra ny fitondrana teo aloha. Noho izany, mila mazava tsara ny tanjona tratrarina sy ny fomba anatanterahana ny asa amin'izay maro toerana tsara ny fitondrana. Sarotra hoy ny fanazavana ny anatratrarina ny tanjona raha tsy maro toerana sy tsara fototra ny gouvernemanta. Zay fandravana gouvernement zay marina tokoa hoe mety mitarika fitarazoana kely ao anatina fitantanana raha-panjakana zay fantaritsika hoe sepotra mivoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Na izany na tsy izany nefa ny tsy maintsy mametraka tsika hoe inona ary ilay lalakombana, inona ny lalakizorana dia mifametrahana an'ireo didy aman-dalàna tena hoe mametraka an'izay hoe hirisoantsika ny anatin'ny fanavaozana izay mba ahafahana mahazo an'ilay hoe stabilité au niveau ny institution satria rehefa instable ny institution dia mazava ho azy fa tsy tafapetraka araka ny tokony izy ny zavatra tiana tongavana. Raha ohatra koa nefa institution hoe ratsy fototra ihany koa dia mazava ihany koa fa tsy ho tonga any amin'ilay finalité tsika dia zay zany tokony apetraka voalohany hoe aiza ny ametrahana an'ireo institution ireo ho stable lalàna daholo mametraka an'izay rehetrarehetra izay. Rary ny fandravana ny gouvernemanta hoy kosa ny NGPM na ny nouvelle génération politique malagasy androany. Nisy tamin'ireo ministra ny tsy nitolona niaraka tamin'ny vahoaka nandritra ny tolona natao ny taona 2024 ireny sy sokajiana ho firongon'ny fitondrana teo aloha hoy izy ireo. Na izany aza tsapa ny ezaka ataon'ny filohan'ny fanavaozana ka vonina ny anoana izany izy ireo. Tsapa fanakamaroan'ireo ministra teo aloha dia tsy niainga avy tamin'ny tolona ao ireo zay nosokajiana mihitsy ho firongon'ny fitondrana teo aloha mbola voatazona ary tafiditra ho
mpikambana tao anatin'ny gouvernement. Misy ireo ministra mbola tena tsy sahy nitondra fanavozana sy fanadiovana teo ministera izay nitantanany fehiny rariny fandravanany gouvernement. Nisy ihany koa fimenomenonana tamin'ny fanendrenany fanolorany ireo solombavambahoaka ny premier ministre teo aloha izay nosokajiny mpitolona fa forongony sy mpiara-miasa akaiky tamin'ny fitondrana teo aloha. Koa apetraka aminareo solombavambahoaka ny tokony hijerenareo izay olona atolotrareo ho tendreny filohan'ny fanavozana ho premier ministre mba ho olona mahalala tsara ny tolona sy ny hetaheta-mbahoaka ary hamaly ireo hetaheta notakin'ny vahoaka teny amin'ny tolona. Tsy mbola nisy daty ofisialy mazava aloha hatreto ny amin'ny fanendrena izay ho premier ministre vaovao. Hatreto tazona hometsiketsika ireo etamajoro politika isan-karazany mitady fanohanana amin'ny anarana atolotra ho premier ministre. Maro ihany koa ireo fanambarana mivoaka etsero. Fa mangataka ny anarana ny lalàna 420 amin'ny 2020 amin'ny fanendreny izay ho PDS eto Antananarivo renivohitra ny syndicat autonome eto Antananarivo renivohitra araka ny fanambarana tamin'ity androany ity. Tsy toy ny fanao hatramin'izay ny fanendrena PDS amin'ity andray mitoraka ity noho ny faravany ny filan-kevitra munisipaly ka anaovana izy ireo antso manokana ny momizay. Entsora Soary Malala. Tauriny didy manafona ny vato rehetra ny ary lalana manatsota amin'ny fifidianana ben'ny tanàna teto Antananarivo renivohitra. Nanao fanambarana mangataka ny anarahan-dalàna eo amin'ny fanendrena PDS ny syndicat autonome de la commune urbaine d'Antananarivo. Tsy mitovy amin'ny mahazatra ny fanendrena PDS amin'ny tindry mitoraka ity anoho ny faharavan'ny filan-kevitra munisipaly raha ny fanazavana. Angatahana ny fanjakana mba hanaraka ny loi 2014-020 ny fanendrena PDS. Zany hoe loi 2014-020 dia manao hoe tsy mihoatra ny fito tsy latsaky ny telo. Zany hoe le tsy mihoatra ny fito dia zao tsy latsaky ny telo dia hoe président anankiray vice président anankiroa dia mpikambana anakefatra. Zany hoe le président anankiray zany izy zany le tena PDS politika eny andreketany fa le vice président anankiroa ndray miandraikitra personnel ndray miandraikitra vola. Zany hoe tokony avy aty amin'ny mpiasan'ny commune zany no hijerevana le vice président anankiray. Ny faharoa nefany dia zao tsy mitovy amin'le isan'andro ny fanendrena PDS amity satria isan'andro dia misy conseil municipal foana fa amity zany rava koa ny conseil municipal. Zany hoe tsisy tsony zany le panneau délibération na dia atao manao permis de construction zany ianao tsisy panneau délibération dia fa manahirana antsika menakavy zany zay raha tena izy. Zany tokony izy mantsy neritreritranay neritreritranay le izy hoe tokony neritreritranay hoe tokony tsy nydravana mihitsy ny conseil municipal fa nefa zay aloha lalàna dia tsy afaka manoatra fa zay lalàna misy no atrehitsika satria zay no toe manara-talàna. Azo lazaina amin'izao zava-misy izao fa samy voamafy na ny mpitorina ilay olona toriana. Tsy maintsy everina ny fividianana ka tsy mbola azo lazaina ho nisy na resy satria to hohatra ny nambarany. Etiko nefa zay dia efa misintona sady manao hoe sao hoe mety amin'ny ankila mety amin'le mpitory dia mety amin'le torina. Eto mantsy dia tenenina hoe samy voamafy na le mpitory na le torina. Le mpitory tsy naharesy an'le torina raha tena izy satria samy averina ny fividianana. Fa tsy hoe koa naharesy le mpitory dia miakatra mera fa averina ny fividianana. Aloha atao mazava ohatr'izay le izy fa lasa ohatra fahandalitra dia falifaly fotsiny voaka tao an-tranontsika teka fa hoe mandresy fa tsy tena mandresy satria miverina ny élection. Rehefa miverina ny élection dia ohatr'izao samy olona amin'ny vola daholo indray zany andeha hanao propagandy andeha anentana ny olona hifidy engeny mba tsy hampiady olona ohatran'ny teo aloha tsony. Mbaro ny endrika gaboraraka sy fikorotanana hita teto Antananarivo na nisy mpitantana azy raha ny fanazavana ka angatahan'izy ireo ny anafanganana ny fanendrena izay ho PDS. Miavaka zany izay PDS ho voatendreo raha izay fanokevitra nentin'ny syndicat autonome eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra izay. Fa misy mamoaka entana amin'ny alina azy vao maraina mangira andratsy ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra ka tokony ho jerena akaiky ireo mpanolotsain'ny tanàna ankehitriny. Tsy ekena ny fomba fanao mamoetra toy izao ka anaovana antsoavo ampitondra fanjakana Gaeton Andriatsilavo. Didy tsy azo ivalozana no navoaka ny filan-kevim-panjakana mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna teto Antananarivo renivohitra. Na izany, misy indro kely hoy ny eo anivon'ny Antoko-Tim satria tsy misy tompon'andraikitra sy manapa-kevitra intsony eo anivon'ny commune. Fanampin'izay raha nitatitra voaray avy amin'ireo mpanolotsain'ny tanàna lasa baranany loatra ny ao amin'ny commune ankehitriny ary misy olona mamoaka entana amin'ny alina sy ny vao maraina be. Baranany be loatra
mitona entana ny olona amin'ny arivo olere tsy ambatanony zany fomba tsy fanao zany tsy mendrika zany mitona entana izy amin'ny telo maraina de avoakany reo le entana satria tsisy tompona andraikitra tsony ao tsisy mpanapa-kevitra de tonga aty reo lay olom-boafidy amin'ny conseil municipal zany milaza mitaraina hoe inona no azo atao inona no azo anatonana ny any fotonana ambony any mba hamonjegny na fa tena gabraraka be eo mahita ihany ko aho fa tokony atao agnana zay sin'izay fananganany gouvernement zay ary atao zay nendrenany prime ministre mba tsy hobaranany ihany ko ohatrany teny commune Antananarivo ny firenetsika de mino aho fa malalan'izany ny ao tokony araikina momba azy mba fantana tsara zay tokony atao amin'ny maha renivohitry Madagasikara azy manana sata manokana ny commune Antananarivo renivohitra ka raha tsy milamina tsara ny commune tsy misy na inona na inona mandeha eto Madagasikara raha ny fanazavana takina araka izany ny hanafainganana ny famerenana ny fifidianana ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra araka ny didina voaka ny conseil d'état eo anefany antokotima izay nanamafy fa efa vonona hiatrika izany fifidianana izany indray fa feno telopolo amin'izatoana no niasan'ny sampandrarany fananantany sy ny fandrefesa-tany akanosokafana omaly ny taom-pankalazana mom'izay tafiditra anatin'ny fankalazana ny fampiofanana ireo mpiasa hiasa araka ny lalàna amin'ny fampitomboana sy ny fanamorana ny tolotra ho an'ny mpangataka tany ankoatr'izay nisy ihany koa ny fanolorana mari-pankasitrahana ho an'ireo mpiasa nahavita be nandritra ny asa sy ireo misotro ronono na ireo mbola ampirinasa ihany koa gabain loha isan'ny teboka nampitaraina olona matetika fa ihany koa nisedrainy vahoaka malagasy olana amin'ny toerana maro manerana ny nosy ny raharahantany na ny service foncier lohalarana amin'izany ny IPA na ny fahalan'ny napaikandro manome zo izay isan'ny novahana sy nohamorainy fitondrana amin'ny alalan'ny ministera ankehitriny raha ny fanazavany tompon'andraikitra efa nivoaka ny didi-panjakana fampiarana io prescription acquisitive io ka tsy misy olana intsony amin'izao fotoana afaka miroso amin'ny fangatahana ny tany olona iray izay nanajary azy nandritra ny 20 taona mikasika ny boky rovitra indray araka ny lalàna sy ny didi-panjakana memempona tanteraka ny fanomezana ireo antota taratasy afahan'olom-pirenena mangataka ny tanin'ny mpanjakana anisan'ny chantier lehibe izay nojeren'ny ministra manokana tamin'ny voatonga dia laisaka ny fikirakiranan'izay boky rovitra izay ary efa vita moa raha ny fahafantarantsika azy ny mikasikasika ny fomba entina andaminana izay resaka boky rovitra izay navoaka ihany koa ny décret d'application ny 60-146 mikasika ny prescription acquisitive anisan'ny zavatra izay nazahoana fitarainana ary indrindrandrindra miteraka ny fitarizoana amin'ny fitantanana eo anatin'ny fanomezana n'ilay sécurisation foncière ny tsy nananantsika an'izay décret d'application mikasika amin'ny prescription acquisitive izay dia eo anatin'izay fanapariahana sy fampahafantarana ny olona an'izay fomba entina amahana ny resaka prescription acquisitive izay ny ministera ankoatr'izay isan'ny asa sy fanavaozana irosoany ministera ny fanajiriana ny tany sy ny raharahantany amin'izao ny fanatsarana ary ny fikitihana raha ilaina ny lalàna momba ny domaine privé de l'État tanjona amin'ireo hetsika ireo ny afa ny vahoaka malagasy isitraka ny tany ny ara-dalàna ho an'ity taona 2024 ity manana vina izara titra sy karatany 9 ny ministera amin'ny alalan'ireo sampandraraha misahana izany raha ny fanazavana izay chiffre navoaka 60,000 titre sy ny resahantsika teo izay dia ao anatin'ny fanetrahana ny contrat d'objectif any amin'ireny circonscription sy ny ratsa mangaika ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany rehetrarehetra izany hoe tompon'andraikitra feno amin'ny fanatratrarana ny tanjona ny mpiara-miasa ato amin'ny ministera fa tsy akory napetraka ho tanjona ihany ny fanohanana ny famoahana ny reny totakevitra reny mety mieritreritsika hoe vitsy na hoe mety ho betsaka izany 60,000 zany ary mbola miezaka ministera anatratrarana ampitomboana izay isa izay omaly
nanolotra karatany ho an'ny mponina eny Ivato sy titre ho an'ny mponina eny Laniarivo ao amin'ny distrikana Ambohitra Atrimo ny Direction Générale des Services Fonciers hetsika tafiditra ao anaty fizarana titre VB nataon'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany sy ny raharahantany tany an-toerana raha ny tantara 7 martsa 479 7 martsa 420 feno 30 taona amin'ity taona ity ny niorenany sampandraharaha ny fananantany sy ny fandrefesan-tany na ny domaine Sitopo teto Madagasikara ary nisokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pankalazana izany omaly izay nampitondraina lohateny asa fanatsarana mitohy nandritra izany no nanolorana ny mari-pankasitrahana ho an'ireo mpiasa valopolo na vita be sy ny asa naharitra teo amin'ny sehatry ny raharahantany manerana nosy ary ihany koa nisy ny fahatsirovana manokana ho an'ireo mpiasa efa lavo ho an'ny androany nisy ny fampiofanana na rahana fanentanana amin'ny fanitsina sy ny fanamarinana amin'ny asa ny fanamafisana ny ady amin'ny kolokolo sy ny fanararao tampahefana ho an'ireo mpiasa rehetra eo anivon'ny topo sy domaine teny Anosy. Fa iroso amin'ny andiany fahatelo ny contribution déterminée au niveau national nan'ny CDN atetika asan'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana alovenjafy sy ny PNUD hiatrehana ny ady amin'ny fiovany ny toetrandro haritra 2 andro ny atrikasa fakakevitra nasionaly ho fandrafetana ny antotakevitra mikazik'izay izay andraisan'ireo sampandraraha sy ministera maro anjara ihany koa Gabin Loatrany. Natomboka androany ary aharitra 2 andro ny atrikasa fakankevitra national ho fandrafetana na ny antotankevitra mikasika ny contribution déterminée au niveau national andiany fahatelo na ny CDN 3 hetsika tarihin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovenjafy toanan'ireo mpiara-mombonantoka toy ny PNUD ny ministera samihafa ny ONG ary vondrona tanora misahana ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ady amin'ny fiovan'ny toetry ny andro tanjona amin'izany ny fanavaozana sy fanamafisana ny fandraisan'ny Madagasikara andraikitra amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro. Nanana CDN 1 tsika teo, nanana CDN 2 dia izao tsika mambolavola ny CDN 3. Ny CDN 3 araka an'izay dia misy thématique maromaro inserena ao anatiny. Misy thématique transversale ohatra ny genre dia tsara ho inserena ao anatiny. Ao ihany koa ny fond mikasika ny FRLD zany hoe ny perte et dommage. Io zany dia isan'ray tombony ao Madagasikara satria Madagasikara dia isan'ny firenena izay atao hoe sahirana raha mikasika ny favoazana nateraky ny fiovan'ny toetrandro. Ao anatin'izay koa ny fianonana ny fandraisana ireo mpiantsehatra rehetra tsy akanavaka io eto Madagasikara ilaitsika ny fandraisana anjarany rehetra amin'ny ady atao amin'ny fiovaovan'ny toetrandro zany. Tsy mipetraka fakakevitra fa matotakevitra stratégique azy dia io no fototra iorenany ady rehetra atao amin'ny fiovan'ny toetrandro. Io ihany koa ny fototra ahafahantsika mandresy lahatra ny any ivelany amin'ny famatsim-bola hoentina atao amin'izay ady amin'ny fiovan'ny toetrandro izay. Anisan'ny firenena tena marefo amin'ny voka-dratsy ny fiovan'ny toetrandro i Madagasikara na dia efa kely aza ny entona manafana ny tany mivoaka eto amintsika. Tranga izay miteraka fiantraikany amin'ny fiainan'ny mponina raha tsy laza afa-tsy ny loza toy ny rivo-doza, tondra-drano, haintany ary fahasimbany tontolo iainana. Ankoatr'izay, misy akony goavana amin'ny toekarena eto Madagasikara ity tranga ity na izany mbola azo antenaina ny avitantsika manalefaka ny voka-dratsin'izany amin'ny alalan'ireo angovo azo avaozana azo vokarina eto amintsika. Dia ireo sehatra zany izay tena mila pina rehefa mijerena atao anatin'ny CDN 2 dia sehatra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ny resaka ala, ny resaka rano fisotro madio, ny fahasalamam-bahoaka ary koa ny morontsiraka. Tsapantsika fa ireo sehatra voalazaka ireo dia iakinan'ny ekonomia ny firenentsika. Izay midika fa efa tena mifandray amin'ny resaka ekonomia zany fiovan'ny toetrandro zany. Na izany nefa Madagasikara koa dia afaka mandray anjara amin'ny fanalefahana ny fiovan'ny toetrandro. Ankehitriny tsika dia mbola firenena mitroka entina mangezaka na atao hoe pays puits. Ny alantsika ny tena mandray anjara amin'izany fitrohana carbone izany fa etsy an-daniny koa nefa tsika manana ny voazoavoazina izay azo hitrandrahana toy ny avy amin'ny masoandro, avy amin'ny rivotra dia mbola be dia be zany no asa afaka atao sy famatsim-bola afaka karoantsika amin'ireny. Raha fehezina ity CDN andiany fahatelo ity dia mikendry ny ampiaina ny entona manafana ny tany, ny anatsara ny fahaiza miatrika ny fiovan'ny toetrandro
hamaly ny fahavoazana sy ny fatiantoka ateraky ny loza voajanahary ary ihany koa hitady ny famatsim-bola ho an'ny asa mifandraika amin'ny toetrandro manodidina ny 80% ny mpandray anjara amin'izao atrikasa hamolavolana antotakevitra izao. Any Mahajanga vetivety tanora 20 mianadahy no misitraka fiofanana momba ny entrepreneuriat sy ny ara oratoire karakarainy ny association Grand Sud-Est Santé Madagascar ao Mahajanga. Aritra 3 andro ny fampiofanana izay mikendry famolavolana ireo tanora hisihatra amin'ny fampandrosoana. Christian Andriamihery, Kolo Mahajanga. Tetikasa fampiroboroboana ny fahaiza-manao ara-pitantanana sy ny fahafehezana ny fifandraisana aman'olona no karakarain'ny association Grand Sud-Est Santé Madagascar eto Mahajanga ho an'ireo tanora mpitarika fikambanana sy ny mpianatra avy eny amin'ny université manoloana ny adidy sy andraikitra ho sahanin'izy ireo raha hatr'izay. Fanokafana fomba ofisialy ny atelier de formation mandritry ny 3 andro karakarain'ny Grand Sud-Est Santé. Inona moa no fiofanana atolotra mandritry n'izay ao anatin'izay 3 andro misesy izay dia ny resaka fandraharana na raha itsona hoe entrepreneuriat sy resaka ara oratoire na ilay ataontsika hoe fahaizana miteny. Raha ohatra ka mahay miresaka, mahay miteny aman'olona sy ananivon'ny fiarahamonina, ny mpandraharaha amin'ny anivon'ny fahasalamana na mpitsabo izany na anatin'ny fandraharana fotsiny amin'ny sehatry ny fahasalamana dia lasa afaka mampiroborobo ho azy ny sehatra sahany ny olona anankiray. Ary mitombo ny fahafahany mizara izay traikefanan'izay. Mahay mitantam-bola ilay mpisehatra amin'ny fahasalamana anankiray, rehefa mahay manangana orinasa dia heverina fa mety ampitombo ny sehatra fiarina eo anivon'ny firenena satria rehefa manangana orinasa kely izy amin'ny lafiny fisaboana ilay atsotsika hoe cabinet médical na maninona mora clinique privé mihitsy. Ka clinique médicale privé dia mampiasa olona ireny sehatra ireny. Zava-dehibe ho an'ny tanora ny fiofanana mikasika ny entrepreneuriat sy ny ara oratoire izay hanampy betsaka izy ireo amin'ny fiatrehana ny andavanandro ny asa any amin'ny sehatra izay misy azy ireo. Le offrana formation moa zany tena intéressant be zany izy ary afahanay tanora mivelatra bebe kokoa zany amin'ny lafiny fitondrana resaka eo mashin'olo de eo ihany koa zany ny mba hoe fahaizana manentana manoloagny zavatry atao hitondra voka soa ho anay ary hitondra voka soa avao koa ho an'ny namanay satria fahafahanay misitraka an'ity formation ty androany zao afahanay mitondra fivoarana koa agny amin'ny plasy zay toeranay agny na agny amin'ny association anay agny indrindra amin'ny fianakavia misy anay. Nahatonga nanao an'ity formation ty zany tena sara zany fahaiza miteny zany sady hoe fahaiza miresaka amin'olo zany de za koa ma zany antaky mampianatra ena de ilaina be le formation zany. Fiaraha-miombona antoko ny Grand Sud-Est Santé Madagascar Mahajanga amin'ireo sehatra tsy miankina sy fanjakana no nahafahan'ireo tanora ireto ny sitraky ny fampiofanana ka irarian'ny fikambanana ny tohizan'ny fiaraha-miasa ho fambandrosoana ny tontolo ny tanora. Isentro vetivety ao anaty dokam-barotra fosika ny resaka kariera fitrandrahana vato eny Amborojanaka. Bodona solombavam-bahoaka Irmara Romeny teratany vahiny ankehitriny. Eo ihany koa ny zanam-pandaharana hita sy re iresana betsaka ny ireo tanora mpanendaka eny Anosibe sy manodidina izay lasa mivondrona ao anaty tambazotra amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny Antsiprianjay. Aza misaraka amin'ny ary. Safidiny marika Génie aho ary ianao koa miova ho Génie. Génie ilay marika vaovao moderna sy mihaja ho an'ny carte à jouer, briquet sy vokatra maro hafa ihany koa. Manomboka izao ary takeo eny am-pivarotra mahazatra anao ny marika Génie. Génie, c'est génial. Distributeur Uditex 038 14 730 89. One, two, three, four. What are you waiting for? Come on, follow me.
du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Salame, anaovy papier hygiénique amin'ilay tsara nefa mba azo azo vidiny azafady. Misy amin'ilay mety aminao mihitsy ato. Ilay papier hygiénique vaovao sedo malefaka tsara kalitao nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny. Tsara kosa zany a. Neny lany papier. Tia e. Ampiasao ny papier hygiénique vaovao Sedo, double épaisseur, manadio kokoa, mitroka tsara ary malefaka be nefa 700 ariary fotsiny. Sedo, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. Hitanao any amin'ny faritra mahazatra anao. Takio amin'ny vidiny 700 ariary Sedo. Sedo, la douceur au quotidien. Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asa koa. Ampiakaro amin'izay le level miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone na ZTE ilainao, afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao, manomboka 1200 ariary mandritry ny 4 na 12 volana. Sady tolorana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana. Mijinjo tonga vahaingana eny amin'ny App Store. Yes. Mamerina ny arabatra ny tomboky lasy tombovavy tonga sondray ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Amin'ny tarainy ireo mpiasa amin'ny kariery eny Ambojana ka no nataona solombavambahoaka lany tamin'ny Irmary iray. Bodony ity solombavambahoaka ity ny kariera raha ny fanazavana ary kasainy omena manontolo hotrandrahana teratany vahiny ny toerana amin'izao fotoana izao. Nasaina mitatitra ny Antsipriana izay. 30 taona teo zay no nitrandraka vato eto amin'ity karera ity ireo mponina sy mpiasa maro eto Ambohijanaka. Nidirana solombavambahoaka lany tamin'ny vovonana Irmara ny toerana nanomboka ny taona 2024. Nolazaina fananamboarana ny villageoir Antotapenaka ary taty aoriana nakana vato ihany koa nanamboarana ny kianjan'ny Bary ary izao no tsy mbadika izao ka nolazaina fa azy ary omena ny teratany vahiny ny karera. Fa lasa anazy indray hono le toerana le namadika le izy zany zay resaka zareo samy lehibe tao amin'ny commune tao dia ny député Lantorakotomanga tany amin'ny boriboritany faharoa dia izay efa nitondra izany fitarainana izany dia anivon'ny marambara tonga pahefana rehetra mihitsy atreka aty ambany ka hatrany ambony fa tsy nahitanay mivokana izy zany hatramin'izao. Za zany anisan'ny voakasika voaloha teo amin'ny karera io amin'ny toerana nesako za dia mamelona zanaka valomena-da dia nefa ny toerako dia nalaina keriny anisan'ny teo amin'ny karera teo dia za tsy manana toerana iasana ary mbola nisy entana be dia be ny ana teo amin'ny karera tsy nandraisako volo zany na dia ny ariary ary fa dia nalaina fotsiny akeriny zavatra teo amin'ny toerana. Ny député Lantorakotomanga moa zany naka ny teo amin'ny toeram-piasako dia za dia mba manao fitarainana amin'ny fitondram-panjakana ao anatin'izao fanavoazana izao mba tena epakany amin'ny fitondram-panjakana ny fitarainana fa tena mafy toko raha ny zavatra natrehanay teo amin'izany toeram-piasana zany dia nailika fotsiny zay. Efa nisy ny fitarainana natao teo anivon'ny commune fa tsy nisy valiny ho iatrany ny fanazavana. Ny karera eto Ambohijanaka izay mampidibola amin'ny commune na amin'ny fitrandrana io na amin'ny fitaterana ireo vokatra fa tsy hita ihany koa ny tamberina ndraikitra ka anairan'ireo mponina ny ambaratonga mahefa anao fanadihadiana sy fitsirihana momba ny fitantanam-bola eo anivon'ity commune ity. Raha ny karera eto Ambohijanaka aloha dia maro tokoa ny vato mivoaka ao nefa raha ny lalana eto Ambohijanaka na avany ny bypass zany na avany amin'ny pagoda na avaty tsy lazaina dia tena ratsy ny lalana. Lazana za fa tsy misy ny fampandrosoana amikasika ny restorana amin'ny karera io. Tsy laza fotsiny ny lalana eo koa ny resaka fampandrosoana ny akapobeany. Mangataka ny fitondrana FB zahay mba hanao fitsirihana satria raha ny vola miditra ny commune angambany dia tokony ho vita pavé daholo faravaratsiny ny commune ray manontolo amin'ny vato amin'izay mivoaka eto Ambohijanaka io. Manodidina ny 3,000 ny isan'ny olona miasa eto amin'ity karera ity isan'andro ka nairan'ireo mpitrandraka sy ny vahoaka ny fitondram-panjakana izany anatanteraka fidinana ifotony amana ny olana.
Efa zadra rasy aingam-piasa amin'ny asa fanendandro tambazotra na tanora eny amin'ny faritra Nozobe. Akalasibatra avokoa ireo olona kendreny oreo nanaovana fanadihadiana androany. Amin'ny famaroan'ireo toeram-pisotroana sy ny fiparitahany zava-mahadomelona no isan'ny mahatonga ny fanendahana tsy mety foana indrindra ny eny amin'ny toerana rano fanohikivitra tamin'ity androany ity. Izay indray no ndao entina ao anatin'ny zanam-pandarina hita sire. Tsy mety foana ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny faritra Nosobe sy ny manodidina noho ny fiparitahany zava-mahadomelona tsy fan'ireo tanora sy ny tsy fanananasa hoy ireo olom-pirenena nanaovana fanadihadiana androany. Efa maro ireo mpanendaka tratra saingy tsy mety tapitra mihitsy izy ireo. Le akizy am'le mandraindray sigara-mahadomelona dia lasa manao foana eo dia misy mpanendaka ery hafandray dia ery hafandray misy andihany eo amin'ny 3 eo 4 5 eo miaraka dia le bara koa plus manampy anazy le karaoké dia mody mijoro ao izy zay manendaka izy rehefa avy eo. Zay zany ny tena pandehany ety. Dia ny akamona amin'ny tady zay aloha milafiny ndraiky misy ange olona matanjaka be raha mipôsy dia hoe tena olona mihaja olona tena hoe mana nefa an'io ny asa ataony. Zay le izy misy matsikaritra mihitsy fa tsy samy teny amin'le hoe tsisy anina zany dia anaovan'vazaha sa avy eo dia mitandrina ianao fotsiny zany mitandrina hoe tsy avo anina anao misy ara eo ananiny io mandeha dia efa sary andry zareo. Efa ela no nandrenesana ny tsy fandriam-pahalemana ny sito mahery ny arom-paosy eny Nosobe. Efa ela no nahitana mpitandrina filaminana mivezivezy eny an-toerana saingy andrenesana olona lasibatry ny mpanao asa ratsy foana eny an-toerana. Tsy voavaka ao anatin'ny vahoaka ireo mpanendaka hoy ny fanazavana ka ny olona tsiraray no mila mailo. Manentana amponina aty Nosobe zany mba ho mailo amin'le resaka tena hoe ao amin'ny tena hoe embouteillage fa ety mantsy mamay be rehefa le ohatra hoe ao anatin'ny embouteillage indrindra ny tena anaovan'ny mpisito mahery ety. Misy zao amin'ireny fa tsy fantatra. Mahita foana moa zany eto ny toeram-piasana dia hita foana. Raha ohatra hoe tena anasy dia tonga dia zay ary manjaona anao. Mody anankiray mipotsy eo nefa ny anankitelo nefa izy anankitelo dia anankiray ihany mipotsy eo dia ny sisa ny anankiroa zany ohatra ny hoe eny amin'ny afy eny amin'ny toeran-kafa dia le anankiray ihany no any eo dia rehefa ohatra hoe aza le zavatra dia miara-mitsoka any izy. Zay zany no tena mahatonga le mpangalatra mpanendaka ety zany ka miasa le roa zany no tena marina ka amin'ny sasatra dia tsy maintsy mangalatra ny zavatra olona. Zay no tena fototra ny zalahy ety. Tena be da be mihitsy misy koa tsy manana fototra aza atao koa le roa ny sasany dia miasa mangalatra fotsiny. Tena betsaka mihitsy ka be da be mihitsy na etara dia efa misy foana. Satria le anina taxi be reny azy io dia voy ny varavara-pitaratra iny dia tsy ianana telefonin'olona na sakosy. Saika efa nahita sy niatrika olona voentaka teo masony avokoa ireo olona nanaovana fanadihadiana teny Nosobe. Maro ny olona efa nahita fanendahana sy sinto mahery saingy tsy samy teny hoy ny fanazavana noho ny tahotry ny valifaty mety anjo azy. Tambazotra nandihan-jatovo ireo mpanendaka ireo ka hitambarana raha vao manohitra azy hoy ny fanazavana. Mahatonga ny hoe tsy fahafohanan'ny mpanao sito mahery sy ny mpanendaka aty eo aloha ny aty Nosobe zany ny vahoaka betsaka manaraka izany be da be ny olona tsy anasy aty noho sy ny mpandraisana zava-mahadomelona koa anatin'izay. Indrindra koa ny fitezana tsisy fe mo mitandro filaminana koa variana amin'ny resaka circulation sy ny fijerena tomobile fotsiny any ka betsaka angeny eto betsaka ny fantatra dao le reny fa le mitandro filaminana tsy dia miandraikitra an'izay firy angamba fisintomana mahery fanendahana fangaroam-paosy. Raha misy mahita ara zany dia tsy samy teny le olona samy teny satria matahotra koa le olona hoe le olona miaina eto dia mivarotra eto ka raha vao miteny dia hoe tongavany le rony eo. Misy mpitandrina filaminana tazana mivezivezy eny an-toerana. Misy ireo mitondra akanjon'olon-tsotra na tenue civile. Saingy tsy mahasakana ireo mpanao ratsy tsy hanao ny fanendahana. Kinga saingy ampiasa amin'izany ireo mpanendaka ka segondra vitsimonja efa avy tany ny asa ratsy.
izay zany ny zava-misy eny Anosbe sy manodidina mikasika an'izay trangana fanendahana sy asa ratsy samihafa zay. Fa mahatsapy ireo mpanakanto ara-pilazany tsara fa manana didy ka tsy hitaza-potsiny ireo mpiray tanindrazana nitondra takaitra vokatry ny fandalovany rivodoza tany amin'ny faritra Atsinanana. Hitondra ny anjara birikiny hanampina ny vahoaka ny Toamasina izy ireo ka natanteraka hetsika ara-pilazany tsara lehibe hitadiavam-bola etsy amin'ny kianjany Kianjabeny Mahamasina sabotsy ho avy zao vola rehetra azo izay alefa any Toamasina. Andao raha antsika ny fanampanazavana. Nony amin'ilay vohikava mahatratra any Toamasina zany nony amin'io le hoe trabon'io zareo dia nifampivory zay hoe andao anampy an'ireo trabon'ireo sika dia ampiasaina ny talenta, ny fahaizana, ny fananana entina anampina an'ireo. Dia nanokana daty zay amin'ny asabotsy ho avy zao 14 Martsa manomboka amin'ny 7 ora maraina mandra-pahatonga ny arivan'ny andro etsy amin'ny kianja Barea parvis numéro 3 eto zay fonao tompoko lahy, eto zay fonao tompoko vavy fa avatsika ireo namatsika ireo ary dia mila tanana izy Ny fanatanjahantena no anohizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Afaka rahana mivantana ao amin'ny Star Times avokoa ny lalao rehetra amin'ny fiadinany ho tompon-daka nasionaly amin'ny baolina kitra ny PFL. Vokatry ny fiaraha-miasa ny Star Times sy ny mpikarakara ny PFL isan'ny tanjona ny hanomezana fahafaham-po ireo mpankafy ny taranja baolina kitra eto Madagasikara. Daniela Minoarso. Mbola mitony fiara-miasa ny Star Times amin'ny CEFM na ny club de football élite de Madagascar amin'izao fotoana ho nivondrona Star Times raha nanamafy ny fandefasany manokana ny fifaninanana Pure Play Football League na ny PFL ho an'ny taom-pilalovana 2022 eny 2022. Ligy iray ny baolina kitra malagasy mampivondrona ireo kluba matanjaka indrindra manerana nosy ary afaka ranakaiky amin'ny alalan'ny Star Times ny PFL. Tanjona amin'izany ny hanomezana fahafaham-po ireo mpankafy baolina kitra eto an-toerana. 20 zany no mifaninana ho amin'ilay izy 7 zany aty amin'ny conférence sud dia 7 any amin'ny conférence nord. Mifandona aller retour daholo ireo ekipa ireo. Mitanjona moa zany ao manatin'izay dia ny hoe anisany lesoka foana ho antsika amin'ny fifaninanana hatramin'izay le hoe tsy fampiny lalao ho an'ny ekipa milalao eto Madagasikara. Dia tamin'ity zany manao lalao ataontsika hoe eo amin'ny 12 ho an'ny conférence nord dia 14 ho an'ny conférence sud moa satria hoe niala le AS Fandalamanga zany dia tsy nisoloana izy. Ankoatra ny fandefasana ireo lalao, manome lanja manokana ny baolina kitra malagasy ihany koa ny Star Times amin'ny alalan'ny fandaharana maromaro natokana ho an'ny PFL sy ny baolina kitra eto an-toerana. Isan'izany PFL Show 1-2 ary J-1 izay alefa amin'ny fantsona gasistage. Ireo fandaharana ireo izay tsy hivina fa isan'ny mitondra fanadihadiana ady hevitra vaovao farany ary ny ambadiky ny fifaninanana. Ankoatra n'ireo mpanjifa ny Star Times, afaka manjifa ny tolotra omeny Star Times ihany koa ireo tia hanaraka izany ny lalao baolina kitra izany. Raha ohatra indray ilay olona tsy mana décodeur dia misy ny application Star Times One. Izy io afaka alaina amin'ny Google Play Store. Dia rehefa manala application ianao dia afaka mahita ny fandaharana sy ny chaîne rehetra ao anaty Star Times manomboka amin'ny 5,100 ariary monja dia efa mahita ny mampiasa ny application ianao mandritra ny 2 volana. Raha iverenana, miditra amin'ny andro fahavalo ny lalao iadina ny tompon-daka ny Madagasikara amin'ny taranja baolina kitra, divisiona voalohany Pure Play Football League na ny PFL amin'izao fotoana. Miisa 40 ny ekipa mandray anjara amin'ity lalao ity, raha 12 ireo mpifaninana tamin'ny herintaona. Lafomba hafa naneho ny fahavononana hanohy ireo anohana ireo akany mandray ireo zazana iliky ny fiarahamonina na avy amin'ny fianakaviana marefo ara-pivelomana Moni for Madagascar araka ny nambara ny tompon'andraikitra. Ity fikambanana tsy miankina mpanao asa soa ity izay efa niasa teto Madagasikara hatramin'izay ary manamarika ny fa 40 taonany amin'izao fotoana izao. Azo atao ny mampamiratra ny hoavin'ireo ankizy malagasy na inona fari-piainany rehefa misy ny fahavononana, finiavana sy ny firaisan-kinany rehetra raha ny fanazavana. Manao izay hoafany ny sehatra tsy miankina hanampin'ireo zaza malagasy fa hanairana ihany koa ny fanjakana izay manana andraikitra amin'izany toy ny eny amin'ny akany
Antsiranany Avoko Ambodratrimo sy ny eny amin'ny akany Bevalala. Dia izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ireo vaovao misongadina atao anatin'ny page Facebook ny Vaovao-Nikolo TV tamin'ity andro anty. Tahaka ny mahazatra, ireto indray ireo vaovao misongadina atao anatin'ny page Facebook ny Vaovao-Nikolo TV tamin'ity androany ity. Araka ny vaovao nivoaka sy no amafisin'ny Africa Intelligence androany, nanao fangatana ialokaloka Frantsa i Tsay Christian ny volana febroary lasa teo. Ity praministra teo aloha tamin'ny andro ny fitondrana Rajoelina ity izay tsy ivona, fa niala teto Madagasikara niaraka tamin'ny Mamy Ravatomanga ny aliny 1/10, ifony 12 Oktobra 2022, niazo ny Maurice tamin'ny fotoana nampafana ny toetra aram-pirenena. Taorian'izay, afaka niazo ny Paris avy eo i Tsay Christian. Raha toa ka tavela tao Maurice kosa i Mamy Ravatomanga hatramin'izao, no sady voahidy eo amin'ny fonja ny Melrose, taorian'ny fanadihadinana ny enjehan'ny FCC na ny Financial Crimes Commission azy no niresaka famotsim-bola. Fa miamahazo aina hatrany ny ariary amin'izao fotoana manoloana ny euro sy dolara. Ho any androany alarobia 20 Martsa 2022, 9,704 faingoatra 4 ariary ny iray dolara, raha toa ka 2,704 ariary ny euro, araka ny tatitry ny banky foibe ny Madagasikara. Manoana ireo tetikasa samihafa mitondra fampandrosoana ra-toekarena sy ara-tsosialy, voizy ny tanora ny fitondrana fanavozana ny fanazavana. Ho an'ny fatra vakina karatra, nisy ny fanolorana taratasim-bola ho an'ireo voafantina hisitraka izany tena Motsoroatra ny alatsinainy teo. Ao anatin'izany, nahazo fanampiana mitetina 20 tapitrisa ariary ny fikambanana VMTAA. Vehivavy misehatra amin'ny tontolo ambanivohitra ambany andrefana, ho fanohanana ny fampiroboroboana ny asa fiveloman'ny vehivavy sy ny fanamafisana ny fiarovana ara-tsakafo any ambanivohitra. Ny fikambanana fanilo miampita kosa nahazo fanohanana manodidina ny 13 tapitrisa ariary, anarenana sy anavozana ireo trano vakoka sy soatoavina ho Betafo ary ny Valanjavaboary. Nahazo fanampiana rabola ihany koa ny fatra vakina karatra, anatsarana ny lalana mankany ambano, ankoatra ny fikojakojana ireo milina izay ilaina amin'izany, itoany amin'ny fatra hafa ny fanohanana, ho ny filohan'ny fanavozana. Fanidina ifotony teny amin'ny ariany 62 tsara sotry vato ny teo anivon'ny Ministera ny asa vaventy sy ireo tompona andraikitra vitsivitsy, niaraka tamin'ny orinasa Kolasa Omaly. Tapaka nandritra izany famboarina ny toerana fiampitan'ny mpandeha tongotra 4 miakatra, mitovy amin'ireo hita eny amin'ny rokady Diarivo, miaraka amin'ny lalatsara fitariana ny mpandeha tongotra iampita. Apetraka ihany koa ireo famantarana manaraka an'izany, alohan'ny toerana fiampitan'ny tsirairay. Efa misy ny toerana voatokana ametrahana azy ireo amin'izao fotoana. Ankoatra izay, isany koa ny fanankelezana vonjimaika ny sakan'ny arabe, mba hanamorana ny fiampitan'ny mpandeha tongotra miandry ny vahaolana maharitra. Lalam-pirenena fahafito, ao anatin'ny fandrakofana taran'ny asa Obenjy, lalana mizotra miazo an'Antananarivo sy miditra ho ilempina eny amin'ny lalam-pirenena fahafito, mampitohana Antananarivo sy Antsirabe amin'izao fotoana eo anivon'ny Ministera ny asa vaventy. Mitohy ihany koa ny fanamboarana ny couche de base miaingo eo Andranomanilatra mizotra mankany Antsirabe, entitra ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny asa ho ny teo anivon'ny Ministera. Any ivelany, any Iran, olona misy 30 voalaza fa pitsikilo no sambory ny manampahefana iranianina, raha nambara ny tompona ndraiky mpanjakana iranianina Omaly. Misy teratany vahiny amin'ireo voasambotra ireo. Maresaka iraisam-pirenena vetivety any Iran, naratra mafy nandritra ny fanafihan'ny États-Unis sy Israël ny guide suprême vaovao Mojtaba Khamenei raha nitatitry ny sampapitsikilovana israelianina. Ity farany izay tsy mbola niseho apabe maso hatreto hatramin'ny nahafatesandray no ndaroka bomba. Ankilany sambo libérianina sy thaïlandais androany no voadaroka bomba atao amin'ny Détroit de Hormuz rehefa tsy niraharaha ny fampitandremana ny gardien de la révolution au Iran. Laza tao amin'ny contexte ny commande ny tafika an-dranomasina iranianina fa tsy maintsy maka lalana avy amin'ny Iran izay sambo mikasa andalo ao amin'ny Détroit de Hormuz amin'izao fotoana izao. Dia izay ihany koa no entsika manakatona ny fiarahana amin'ity ality ankasitrahana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa ao amin'ny rapitondray ary veloma tompoko.
avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.